Ahoana Marina. Tena mitazona ny teny Nomeny ve ny filoha. Vaovao lehibe nisongadina nandritra iny faran'ny herinandro iny. Ny kongresy lehibe izay nataony teo anivo ny fanoherana na ny mpanohitra. Teboka maro no voasoratra tao anatin'ny fehin-kevitra nivoaka tamin'izany. Ka isan'izany ny mahakasika ny olany sosialin'ny vahoaka malagasy sy ny krizy maro lafy. Hatreto tokoa mantsy dia tsy hita be ihany ny fanatanterahany fitoeram-panjakana ankehitriny. Ireto etikasa momba ny sosialim-bahoaka sy ny maro hafa izay nambara sy nolazainy nandritra ny fampelezan-kevitra. Tetikasa roa samihafa no naseho sy ny velabelarina tamin'ny vahoaka malagasy nandritra iny fampelezan-kevitra iny. Teo ny IEM izay tetikasa ny Filoham-Pirenena ankehitriny. Teo ihany koa ny manifesto izay tetikasa no volavolainy Filoham-Pirenena tamin'ny alalan'ny tetikasa mapy 2. Tsara ho Marina aloha fa hoaro fanina ho an'ny firenena ary zavatra ngezabe tsy azo idivirana indrindra fa eo amin'ny fampandehanan-draharam-pirenena sy ny fiainan'ny vahoaka malagasy ny fametrahana antoko-panohitra. Indro averina aminao indray ity teny nataon'ny filohan'ny repoblika ankehitriny io nandritra ny ady hevitra tao amin'ny fahitalavim-panjakana sy ny radio-panjakana tamin'ny 9 ny volana Desambra 2024. Dia mamela malalaka avelanao anohitra ve izy satria afirmatif be zotoizako ny teny joaka voajanahary lalam-panorenana zay napetratsika dia mametraka ny statut de l'opposition ka avelako malalaka Andriamatoa Ravalomanana ho chef de l'opposition rehefa tonga amin'ny fitondrana. Ny arahandrehetra na eny tsara ngamba ny fanazavany teo izay. Ny Filoham-Pirenena izao mihitsy no nilaza izany tamin'ny fotoana io fa manaika ny filoha Ravalomanana ny tenany ho lehiben'ny mpanohitra rehefa tonga eo amin'ny fitondrana. Legal ary legitime arak'izany ny mahalehiben'ny mpanohitra any filoha Ravalomanana fa tsy adinkevitra intsony. Mazava ho azy fa tetikasa voasoratra ao anatin'ny manifesto no manohitra ny tetikasa IEM. Mpisandoka avokoa arak'izany izay milaza azy ho lehiben'ny mpanohitra eto amin'ny tany sy ny firenena. Ary raha toa ka misy olona ankoatra azy apetraka amin'izany dia fitiavan-tseza fotsiny ihany no anton'izany fa tsy fitiavan-tanindrazana. Tsy misy mantsy solombavam-bahoaka na dia iray aza nanana tetikasa no velabelarina tamin'ny vahoaka malagasy tamin'ny fifidianana Filoham-Pirenena afa-tsy ny manifesto ihany. Ireo tetikasa roa ireo no nifaninana farany itondrana ny firenena. Ny fanaovana fomba sy fiady petatoko tahaka izany foana mantsy no mahatonga ity firenena ity ivarina any akady. Ankoatra ny tsy fananany olona izay apetraka ho mitantana ny raharam-pirenena tsy manana traikefa dia eo ihany koa ny hoe fitiavan-tseza fotsiny fa tsy manana programa mazava sy matipaika amin'ny hitantanana ny firenena. Iarahandrehetra mahita ny fahavoazana mafy mahazo ny firenentsika amin'izao fotoan'izao io. Krizy tanteraka ny fiainam-bahoaka tsy mifantoka amin'ny tena olany vahoaka malagasy sy ny fahavoazana mahazo ny firenena io anefa no tena imasony eo anivon'ny fitondrana sy ny manodidina azy ary ny mpanao politika sasany fa ny mba ihinanana sy azahoana seza fotsiny. Dia ho aiza zany no hafaran'ity firenena ity raha izao zava-misy zao no mitohy. Hoy mantsy ny fanadiadiana hoe ny 420 ny vahoaka malagasy dia tanora latsaka ny 5 taona avokoa. Lazaina fa ny tanora no avin'ny firenena kanefa tsy mifanaraka amin'izany zava-misy ianan'izy ireo ankehitriny. Na atao mban-javatra mihitsy aza indrindra amin'ny lafiny fampianarana sy ny tontolon'ny asa. Maro ny tanora navita fianarana mandalo vola aman-karena kanefa tsy mahita asa. Ao ihany koa ireo nianatra nanaraka lalam-piofanana iray kanefa tsy mifanaraka amin'ny anarana ny zavatra atao. Bentso anasa nanjary lasa vesatra indray izy ireo noho ny tsy fisian'ny politika matipaika avy amin'ny fitondram-panjakana izay isan'ny tompon'andraikitra voalohany amin'izany hoy ireo olom-pirenena sendranay. Ny tanora ihany koa tsy tokony ho variana sy antehitra amin'ny hafa fotsiny fa mila mandray andraikitra amin'ny hoaviny. Problème eto amintsika ny fanjakana zany tsy dia miraharaha resaka hoaviny ankizy sy ohatr'izany na resaka fianarana ary ny tena tsy misy hoe tena tsisy tena hoe
ohatra ny resaka teknika sy ohatr'izany zao dia tsisy mihitsy hoe fanohanana avy amin'ny fanjakana ve misy zavatra misy tokony hatrany amin'ny mpiandohana hatrany amin'ny bokely dia efa misy teknika tokony ho hain'ilay kizy fa le resaka le fanjakana mihitsy zany na ny amin'ny fampianarana ny tena hoe tsy mandeha mihitsy politika fampianarana mihitsy zany no mila hoe tena hoe matoa mianatra ny ankizy dia tonga dia efa hoe misy zavatra raisina zany rehefa après mianatra fa tsy hoe mianatra ka afaka baky ianao dia tena tsisy ninina intsony rehefa tsy tafata vitsy le orinasa nefa le tanora maibetsaka dia zay asa tsy arakaraky le fahaizany zany ny zavatra ho ataony fa tsy izy raha manana mety manana diplôme ambony be izy nefa mivarotra ny ataony dia tsy mifanaraka amin'izay mifampitomboana ny orinasa fanatsahaka amin'ny faripahaizana zany no tokony ho ataontsika aloha zay raha ny eto Madagasikara tsy mbola tsisy an'le zavatra mifanaraka an'le fahaizan'le tanora ankehitriny zany le izy tontolon'ny asa aloha eto amintsika tena sarotra no mitady asa amin'izao zay manam-bola ihany no tafita ny ankabeazany zay manam-bola ihany no tafiditra any amin'ny resaky ny asa tokony mamorona asa ho an'ny tanora ny fanjakana dia ny tanora koa tokony tsy petrapetraka miezaka mikaroka asa ho an'ny tena manokana izay no fahavoazana mahazo ny tanora malagasy ny sosialim-bahoaka tsy ahitam-baolana ny vidim-piainana tsy mitsahatra miakatra ny tsy fandriam-pahalemana manjaka manerana ny nosy kanefa nitandroka arony vozona natao hiaro olo-tokana izay napetraky ny vahoaka fa tsy natao hiaro vahoaka ity anefa no nambara tamin'ny fampelezan-kevitra ihany tsy nisy namoronasa tany amin'ny faritra zay ny nano ataoko lahara-pamehana voalohany indrindra aloha dia ametraka centrale lehibe mba hidina ny herinaratra vidiny herinaratra any amin'ny revopartany rehetra manerana ny Madagasikara tafapetraka zay misy port dôly any any misy port any Tomasiny misy port any any Tuléary misy port any any Diego misy port any any Fort Dauphin misy port any any Majunga zany hoe afaka atao tsara zany akaiky kokoa mety kokoa ho an'ny vahoaka malagasy no hoe ametrahana industrie any amin'ireny tsisy orinasa mihitsy zay mahatonga ny olona rehetrarehetra chômeur manerana ny Madagasikara zay natoko hoe za dia ametraka industrie isaky ny renivohim-paritany izany tokoa ve no zava-misy ankehitriny ina no tetikasa mba nataony ka tena nipaka tamin'ny vahoaka tokony ho tsapan'ireo mpitondra ireo hatrany fa ny vahoaka no andriamanjaka eto amin'ny tany sy ny firenena ka ireo no tokony ho arovana voalohany izany no mahatonga ny fanoherany na ny RMDM mitaky ny ametrahana ilay repoblika fahadimy satria io ihany no vahaolana ahafahana mamerina amin'loany ny fiainam-bahoaka sy ny asy ny firenena ohiatrany mantsy ny lehibe ny mpanohitra eto Madagasikara hoe mirabanareo a zany indrindra fa ianareo avy any amin'ny faritra zay isolony tena nireo le vice président reo tonga tatinareo ty isolo tena n'le olona any ianareo ilaza ty hoe zao no manjona ihany ary hita fa na dia ny venivelany ary ny any Paris ny atsy amin'ny nosy rarany eo samy matsapa fangirifiriny ny fianakaviany sy ny zana sy ny vadina eto Madagasikara matory eny milaza any dia voaka mivelatra paritaka eran-tany njatra manjoany Madagasikara tena miparitaka hoe tsy mbola nisy firenena toy izao zavatra telo ihany no mampahantra firenena niaraka ny James Robinson manapahaizana manokana momba ny fitantanana firenena sy ny ekonomia dia ozy izy voalohany raha senasana ty ka misy an'ireny tondradrano be reny no rorotany rava daholo ny fananan'le olona tsisy mihitsy zay mahatonga le fantrana na sanatria ohatra ny tany Yemen nisy guerre civile niady zareo tany potika tanteraka vokatry ny bomba sy ny ana tsisy tsony tsisy azo raisiny ary ny fahatelo farany ny tsy fahaizana amin'ny tantana rehefa tsy mahay tantana fa finonrereo dia toy ny nanjoa tamin'le vaky teny hoe FNDR na amin'ny Front National de la Défense de la Révolution tamin'ny Deuxième République tsy mandeha makaiza mihitsy satria finonrereo daholo mahatanjaka inge zany Allemagne zany mahatanjaka inge zany fa ny Allemand dia resaka tamiko itsy izy malina zay hoe mavoanareo
de tena midy atao trano ato ary feziny anankiray fotsiny didy rehetrretra jereo zay ozy izy vony le tondra-drano iny a vetivety kely dafarinay satria nahoana satria zay izy a miaina miaraka zay le atao hoe intégration régionale raha misy zatra manjoatsika tokony tsy jery fotsiny rareo amy sadeka tokony afaka manampy atsika izy mitelefone atsika jereo ty olona any atsimo tongo reo de reo mampitany makany amin'ny Nations Unies sy makany an'ireo firenena matanjaka tsika eto amin'ny ongonina fotsiny mihevitra ny tena hoe de tena mahay atraiza fahaizanao atraiza de zay mahatonga hoe mahatsapy isika rehetra fa tena ilaina de ilaina ny fionana toy izao ary ny fitiavan'i Kristy manerenareo hoe nda hamonjy ny mpiarabelona koa mazava ny nambarany teo rary ny raha manana vahaolana ho an'izao fahorim-bahoaka izao ny filomarika Ravalomanana satria olona efa niomana hitantana firenena ny tenany ary efa ndrafitra tao anatin'ilay tetikasa manifesto ny amahany ireo krizy mahazo ny vahoaka malagasy indrindra fa manoloana ilay tsy fiarenan'ny firenena mihitsy tao anatin'ny 12 taona tsy nateo amin'ny fitondrana azy noho ny fanonganam-panjakana ny taona 2024 maninona moa no tsy tafarina mihitsy Madagasikara 12 taona aty aorina kanefa dia efa firy ireo mpitondra nandimby azy teo amin'ny fitantanana ity firenena ity 9 taona nitondrana any Madagasikara ny filomarika Ravalomanana taorin'ny krizy 2024 izany hoe nanomboka ny taona 3 ka hatramin'ny taona 2024 no natratrarany ilay arikarena fahobe ho 7.9 12 taona aty aorina sika zao 400 ny arikarena fahobe ny Madagasikara jiro sy ny rano fotodrafitrasa fambolena sy ny fiompiana tsy fandriam-pahalemana sy ny maro hafa efa voavolavola avokoa ny fomba entina manarina izany satria traikefa ananany ny fitondrana firenena ekena fa ilaina tokoa ny fanaovana fotodrafitrasa ataon'izao fanjakana izao saingy ny andrefesana ny hoe firenena iray mandroso dia ny vahoaka miada-pinaritra ary sivana amin'ny alalan'ny PIB izany na ny vola miditra ao am-posiny isan'ny olona na dia efa manana traikefa sy fahazana toy izany aza ny filomarika Ravalomanana dia tsy nataony ambanin-javatra mba entina manarina izao firenena izao ny hevitry ny hafa ka nahatonga ilay kongresy izay notanteraina ny faran'ny herinandro teo firenena iaraha-manana tokoa manko i Madagasikara fa tsy an'olon-tokana na anantoko ka tsy azo anaovana didiny besandry tahaka ny miseho amin'izao fitondrana izao io ny vahoaka efa krizy fa ny mpitondra manao izay tiany atao amin'ny fanaparam-pahefana sy ny fanararaotam-pahefana hatramin'ny oviana vao atsapa fa tsy mahomby mihitsy izy ireo amin'ny fitantanana ity firenena ity iandry azy ireo tonga saina amin'izany ihany koa ve ny vahoaka fa ahoana mariny ahoana mariny